Vaovao hafa mihitsy satria dia nampahafantarina tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ilay tetikasa antsoina hoe produire vatsinin'ny banque iraisam-pirenena vola moa ity tetikasa iray ity ary atomboka amin'ny volana jona avy izao ny asa rehetra mifanandrify amin'izany. Namanka famatsimbolany $39 tapitrisa amerikana ny banky iraisam-pirenena entina matsina ny tetikasa ho fampiroboroboana ny tanan-dehibe antsoina hoe produire na tetikasa fampiroboroboana amin'ny rindran'ny tontolo andrenivohitra Antananarivo sy ny manodidina ary ny fahafahany miatrika ny faharefony. Vinavinaina ho fitoetsy eo ny isan'ireo olona azo tombontsoa. Io no nisongadina nandritra ny fampahafantarana ny tetikasa tetsy amin'ny 67 hectares tetikasa izay sahan'ny fiadidian'ny repoblika amin'ny sahana ny tetikasa vilo ny fanajariana ny tany ary ny fampitaovana na M2 patte. Ny tena olana amin'ny tany tetantsika mantsy matetika isa-taona ravoavo ny orana, ravoavo kelikely fotsiny ny orana dia tonga dia efa tonga ka ny faritra iva eto Antananarivo. Ka ny vofotoana fotovam-panjakana dia mitady vahaolana maharitra izany mba ahafahana indrindrindrindra miantoka izay le hoe fiarongana ny tanàna Antananarivo amin'ny rano izao mba tsy tifitra foana isaky ny misy orana. Izay no nahatonga ny tetikasa ity izany izay iarahana ny mpamatsy ola. Atomboka ny volana jiona ary ezahana avy tena mialohan'ny fotoam-pahavaratra taona 2024 ny tetikasa produire. Mirefy 20 kilometatra eo ny lakan-drano karakaraina manomboka eny Anosy be namotana mamakivaky any 67 hectares akasina Kazomanga Anosy vavaka ary mifarany eny Ambodomita. Rehefa ny asa fatseko no laibe zavatetikasina koa tsy maintsy sokafany izany mba lehibe zay zany ny raha tetikasa antony tsy maintsy amokafana ikitiana an'ilay olona zay mipetraka amin'ny sisiny loza mba ahafahany tombotsoana rehetrarehetra zany mahazo mizaka amin'ilay resaka fanadiovana Antananarivo teo. Zay no misana teo ny tanjona zany amin'ny tohany dia efa mandeha mialoha daholo ny fanadihadiana sy ny figarova rehetra mba ahafahana mazaka zavatra fidarana nandritra ny fitsidiana ny tena mifaritra mahadidiny ny canal C3 dia tsikaritra le tompony andraikitra avy amin'ny M2 patte reto fa ny fisian'ny famerenana tsy ara-dalàna manamorona lakan-drano no manotoana ny fikorinan-drano ka mahatonga ny tondran-drano isy arak'izany ny famondratoerana ireo olona voalaza ireo.